Valomerabantsika rehetra aminaran'ny tompo amin'ity andron'io ity manonona ny fahasoavana, ny fitiavana, fiadanana avy amin'i Jesosy ho antsika tsirairay avy. Salama tsara daholo ve? Anontany aloha akaikinao, sava tsara ve ianao androany? Raha tsy sava ianao dia hoentina ambavaka mba ho sava. Maheno tsara ve nareo rehetra? Maheno tsara ve ny any farany? Indray mantsy rehefa ambany ilay feo dia sahirana kely dia rehefa ambony ohatran'ny maheno tsara. Maheno na ambany ary ilay feo? Eny ary. Faly miaraka aminao indray androany, miara-manompo aminao eto anio. Dia mino fa amin'ny fotoana tahaka izao dia mbola hiresaka amintsika indray ny tompo. Ozy izy ny resaka indray mandeha hoe zaho ozy izy tsy hamelanareo kamboty. Ny mpianatra zany ny eritreretra hoe amin'ny voalohany zany amin'ny fomba fijery amin'ny voalohany hoe rehefa hiala Jesosy dia tsisy intsony, tsy eo intsony ilay andro ny ankinana, tsy eo intsony ilay hitamaso, ilay olona hitamaso. Dia ozy izy Jesosy izy za tsy hamelanareo kamboty. Tamin'i Jesosy mbola teto ambonin'ny tany dia Jesosy sady ilay parole no ilay fanahy ihany koa. Sady inona Jesosy? Sady ilay parole izy no ilay fanahy, sady ilay teny izy no ilay fanahy satria ilay ao anatiny ilay Andriamanitra ao anatiny zany dia miresaka amin'ny mpianatra mivantana dia mareny tenin'Andriamanitra izy. Dia ilay fanahy ihany koa eo miaraka aminy eo. Tsy manana fanahy masina mpianatra tamin'i Jesosy teto ambonin'ny tany fa Jesosy miara-mandehandeha aminy eny ny fanahy masina miara-mandehandeha aminy. Azonao ve hatreo aloha? Ahofafa kely ny tananao aloha raha azonao zany. Jesosy zany sady teny satria Jesosy miresaka. Azonao? No fanahy miara-mandehandeha aminy eny. Fa rehefa lasa Jesosy dia lasa zany ilay teny dia lasa ihany koa ilay fanahy. Dia ozy izy Jesosy za tsy hamelanareo kamboty. Fa rehefa hiala dia ho avy ny mpananatra izay irahany ray amin'ny anarako. Dia izy hampianatra anareo zavatra rehetra. Dia rehefa lasa Jesosy dia mameno teniny izy dia mameno fanahiny izy. Dia izay mahatonga mpianatra hoe tsy kamboty satria na lasa ary izy dia mbola eo ny teniny dia eo ny fanahiny. Amen. Dia mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany dia eo foana ireo anankiroa reto tsy nafa ny teniny sy ny fanahiny. Ampahirezo indray ny namana hoe mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany hoe dia eo foana ny teniny sy ny fanahiny. Dia ireo ny ray aman-drenintsika. Amen. Ireo ny ray aman-dreny hitaizantsika. Deuteronomia 4:10 andininy 9 anjerentsika. 16. Deuteronomia 4:10 andininy 9. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao. Précision tsara. Lehilahy rehetra aminao no hiseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao eo amin'ny tany izay ho fidiny. Dia amin'ny andro firavoravoana hihinanana ny mofo tsy misy masirasira ny voalohany. Amin'ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsan-kazo. Fety anankitelo tsy maintsy isehoana isan-taona. Intelo isan-taona. Ary aoka tsy hisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah. 12. Fa aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahian'i Jehovah Andriamanitra izay omeny anao. Hebreo 10. Hebreo 10. Andiny 4:10.
toy izao nivaky ny teny aminaran'i Jesosy fa mifanatitra iray ihany no hoe fanatanterahany io mandrakizay izay olona masinina. Amen. Androany tsika dia hiresaka mikasika ny atao hoe fanatitra. Ezaka tsika mba hanome fampianarana ho azon'ny rehetra raisina mba ahafahan'ny avy mandroso nataky ny ahoana ahavy ny ara-panahy. Iresaka aminao ako aloha voalohany indrindra karazana fanatitra anankitelo zany ny vanim-potoana anankitelo. Ny anankiray testamenta taloha, ny anankiray ny tetezamita, dia ny anankiray ny testamenta vaovao. Dia ao anaty baiboly misy an'ireo vanim-potoana anankitelo ireo dia samy ifampiresantsika avokoa ireo mikasika n'ity resaka fanatitra ity. Ny antony indrindra ilazantsika ny resaka fanatitra dia satria be dia be ny olona tsy mahazo azy io. Any amin'ny fiangonan-dehibe tsy dia miresaka fanatitra loatra fa ty amin'ny fiangonana zandriny ampiasaina be mihitsy no resaka fanambarana ny atao hoe fanatitra. Dia io fanatitra io rehefa tsy azon'ny olona izy io dia matsiaro miteny sotra masina ny boky Petera hoe aolakolany kely fahalalana mba ahazony mamitaka ny olona. Zay zany ny sistema ny fivavahana. Raha vao tsy azonao tsara hoe inona no ambara marina ny soratra masina, inona marina ny tena voambara, ahoana ny sitrapon'Andriamanitra mikasika an'izay. Tao amin'ny vanim-potoana ny baiboly raha lasana bavy tao amin'ny bokin'ny Exodosy tao dia ny tena sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona dia hoe zay ao anivonareo. Zay ao anivonareo dia miaraka foantsika dia manana fifaneraserantsika. Fa ny problema tao amin'ny bokin'ny Exodosy dia zao ny vahoakan'ny Israely dia tsy compatible tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra satria misy fihodinana foana ataon'izy ireo. Zany hoe androany Andriamanitra miresaka aminy hoe zao ataovy dia rapitso izy zavatra hafa ny ataony. Ohatra tsotra nomeko anao, nisy fotoana Mosesy nietsika io tendrombohitra io zany dia omena ny didy 10 zareo didy 10 no nomena azy teo amin'ny tendrombohitra Sinai. Dia zao ny afatr'Andriamanitra taminy hoe rehefa vita izay didy zay tena nahita mihitsy ry zareo an'io tendrombohitra io mihovitrovitra dia feo mivoaka milaza didy anaky 10. Dia rehefa vita izay zavatra ray dia ozy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe mekary ianao aty amin'ny tendrombohitra Sinai anomezako précision ny amin'ireo zavatra ireo, zany hoe anome ny lalàna indray izy 13,900. Misy zany didy anaky 10 dia misy lalàna 13,900. Fa vao niakatra monja Mosesy 400 andro tany amin'ny tendrombohitra dia inona ny zavatra nitranga? Nivadika sady ny zanak'Israely. Tsy tonga tany akory ary izy fa vao nanomboka fotsiny tantara hoe vao avy niampita ny ranomasina mena, avy nanao mirakla, niara-nandihy, niara-niteran'Andriamanitra. Fa vao vita izay fotoana izay 3 andro monja dia efa memena ny Israely. 3 andro monja indray tao aoriana fimenomenomana tsy nahita rano dia nimenomenona indray fa tsy ampy sakafo. Dia teo Andriamanitra nanapa-kevitra hoe tsy mety ilay fiarahamonintsika fa raha zao ny fandehany ho aripako nareo. Dia zao anokana olontsika ho mpanelanelana aminareo. Dia nanokana izy foko anankiray, tribu anankiray, dia tsy nafa ny atao hoe tribu an'ny Levi, fokony Levi. Dia io fokony Levi io zany no lasa mpanelanelana any foko 12 amin'Andriamanitra masina indrindra. Azonao ve ilay izy? Dia io foko anankiray io dia nanoka tena nanina tsara io foko io. Izy zotra masina laza hoe tsy mahazo anjara tany ny fokony Levi fa za Jehova no lovany. Tsy mahazo lova ireo fa za Jehova no lovany. Ka vokatra izay zavatra ray dia tsy maintsy isy amelona ireo foko ireo. Dia ohatr'izao zany fandehala izy, Israely tsy mahazo miresaka direct amin'Andriamanitra. Rehefa sahirana izy ohatra manana problema izy dia tsy tahaka asianao miresaka amin'Andriamanitra. Tompo, zao andohalika dia hiresaka amin'ny Tompo. Na hoe ndao anao zao, tsy mahazo manao an'izany izy. Fa zay manana problema dia ataontsika hoe rahalamana tsoa le fokony Levi dia manatona andralamana tsoa. Zao ny olako. Dia rehefa manatona andralamana tsoa tsy mahazo tonga fotsiny amin'izao fa tsy maintsy maninona
mitondra fanatitra. Zay le Deutéronomia 16:16 teo. Tsy maintsy mitondra zany hoe raha lamanantsoa ohatrany nanondrana kely tirangamba dia mba hifony ao amin'Andriamanitra ao zay a. Dia lasa manatsoa raisin'ilay izy a. Miankina amin'ny ihany koa moa zany ilay izy fa raha somary manatoetsaina pôlisy izy dia mety lazainy fa tsy ampy ity fa tsy mahavita tsara an'ilay zavatra ity. Dia mila mamenao, dia rehefa mamenao dia lasa izy miresaka amin'Andriamanitra dia mitsodrano an'ilay Israely na manao fombafomba rituel, mety maka raha ohatra hoe mamono ondry zany dia maka an'ilay ranon'ilay ondry izy dia afafiny ohatran'izao dia mandeha any ianao. Dia ohatran'izay fifandraisan'ny Israely amin'Andriamanitra. Zany hoe ny fonction an'ilay fanatitra, ny asan'ilay fanatitra atao amin'ny testamenta taloha, izay tenenin'Andriamanitra hoe rehefa manatonay ianareo dia tsy maintsy mitondra fanatitra, dia ho fanelanelanana, asa-panelanelanana amin'Andriamanitra sy amin'ny olona. Satria ny sarin'ilay izy dia zao, za olona mpanota, za olon-dratsy, dia Andriamanitra masina. Dia ilay mpanelanelana eo anelanelanay sy Andriamanitra dia ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Tika zany tsy misy kilema zany sans défaut. Zay zany le sary. Raha vao misy défaut iny zanak'ondry iny dia tsy mety atao fanatitra iny. Ohatra hoe bory-rambo izy tsy mety atao fanatitra zany. Tapatongotra izy tsy mety atao fanatitra. Solasola ny any amin'ny sisitsisiny sy any ambadimbadika tsisy mahita ny tsy azo atao fanatitra. Dia zay ny asan'ilay mpisorona. Mandinika ilay zanak'ondry ho atao fanatitra. Azonareo? Dia jereny tsara ambony ambany, jereny tsara sao dia mitrakitraky ny taolana, jereny tsara sao dia tsy ampy sakafo, jereny tsara fa sao dia marary efa milofika efa mitady ho faty. Ohatrany akoho voambarika zany atero aingany ity fa sao dia deny mbola tsy maty, atao voka dehibe aingany. Dia jiniany tsara ilay izy dia rehefa oke tsara zay parametra rehetrarehetra dia vonoina amin'izay ilay izy dia hoentiny ao anatrehan'i Jehovah. Dia ilay zanak'ondry iny tsy iny dorana. Fa ao anatin'iny zanak'ondry iny misy ny atao hoe matavy, misy ny atao hoe taviny. Zay mahatonga hoe rehefa manompo an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany a, dia zay matavy no entina ho an'i Jehovah, fa tsy azo entina ny mahi, satria ny mahi tsy hisy taviny. Dia rehefa tsy hisy taviny a dia tsy hisy dorana, dia lasa problematika izay. Fa iny taviny iny ny esorina, iny ny ampafolony, iny atao hoe dimy de dimy, ampafolony iny zany dia iny ny dorana. Fa ilay ondry a ho an'ny rahalahato. Zay fandeha izy. Azonao hatreo? Azonao ve aloha e? Dia ohatran'izay zany fandeha ilay izy. Zay mifanatitra tamin'ny andron'ny Israely. Mampiseho an'ilay ondry, zay tsy maintsy vonoina. Mampiseho ilay biby, misy ihany koa hoe vato-trombilahy, misy ihany koa hoe voromailala, ary misy ihany koa hoe koba tsara toto. Mba tsy ho voky hena loatra zany ilay mpisorona dia mba atao samihafa ny karazan-tsakafony ao. Fa zao ny zavatra tsy maintsy mitranga, tsy maintsy manatitra ny Israely, tsy maintsy mitondra ny Israely mba ahafahandry zareo mivelona tsara, mba ahafahandry zareo tsy manao asa hafa fa tena mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona marina. Zay no asany. Zay ny testamenta taloha. Azonao ny asan'ilay fanatitra? Azonao ny asan'ny fanatitra? Ny atao hoe fanatitra zany dia numéro 1, tsisy idiran'ny vola ny fanatitra. Raha manao rakitra tsika dia rakitra ny anaran'io na fanomezana ny anaran'io, fa tsy fanatitra ny anaran'io. Tsy fanatitra ny anaran'io, fa ny fanatitra dia biby vonoina, ary ilay biby dia ho an'ny mpisorona, ary ny taviny dia dorana, atao emboka manitra ho an'Andriamanitra. Zay ny atao hoe fanatitra. Ka ny volanao tsisy vola matavy sy vola mahi, sady tsisy azo dorana, fa tonga dia raisina dia hividanana izay azo vidiana dia vita ny tantarany. Tsy fanatitra ny vola. Azontsika hatreo? Miditra ty amin'i Jesosy amin'izay ilay vanim-potoana dia zao, manomboka amin'izay manao, Jesosy zany ilay teteza mita, Jesosy ilay po, izay manelanelana ny fanekena vaovao sy ny fanekena taloha. Ozy izy Jesosy nyresaka tamin'izy nanao ny pasika farany hoe sotronareo rehetra ity ny rako izay alatsaka ho an'ny maro. Raha hoe verena kely le Deutéronomia 16:16 teo. Ozy izy vanim-potoana telo no anaovanao an'ity zavatra ity. Teo amin'ny Israely dia ny Israely tsy mivavaka isaky ny mihetsika ohatran'izao. Fa ny Israely intelo ihany no mivavaka no tena fivavahana ofisialy. Zay ny atao hoe pèlerinage.
dia io pelerinage io manao fivahinianana masina ry zareo mankany amin'ny toerana izay misy ny inandray moa ty filazana azy ty le misy ny efitra masina indrindra sy sisa rehetrarehetra dia rehefa tonga tao amin'ny tanin'ny Israely zany zareo dia nofidiana hoe aiza ny toerana ametrahana n'io zavatra io le système rehetrarehetra patsiaivo raha lafa tsy tadidiko so ny filaza azy tabernakely zay le tabernakely io zany dia intelo isataona ny mandeha makany dia ny fotoana voalohany andehanana makany dia ny fetin'ny paska tsy ny ray andro fa herinandro zay nampahatonga ny tantaran'io herinandro masina io tsy ny ray andro izy fa herinandro dia herinandro zany ny Israely aloha makany Jerosalema ny lehilahy rehetra vehivavy mijanona ny an-trano fa ny lehilahy ihany mandeha makany dia manao an'io asa manao pelerinage io mivavaka izy mandritry ny herinandro vita indray zay dia ao aorianan'ny paska dia misy ny fety voaloham-bokatra na ny pentekosta dia io fety voaloham-bokatra io na pentekosta dia makany irery zareo mandritra n'io vanim-potoana io andro ray ihany io dia mody indray zay avy eo ary fety fahatelo dia natao hoe fetin'ny trano rotsakazo na fety de tente zany dia manao tente indray izy eretokotany iny dia mijanona eo izy mandritry ny herinandro tsiarovany fa nandritra ny 70 taona ny razambeany dia nanao tente tany amin'izay nisy azy tany dia mba hatadiavany an'izay fomba nitondran'Andriamanitra azy izay aloha zany iny tantara iny miditra ato amin'i Jesosy amin'izay tsika dia amin'ireo vanim-potoana ireo mitondra fanatitra indray zareo ireo fanatitra ireo dia fanatitra manokana fisaorana an'Andriamanitra ina indray ireo fisaorana an'Andriamanitra fanomezana fisaorana dia natolotra manokana ato zany ny anankiray ho amin'ny fahotana fa ny ilany ihany koa dia fisaorana an'Andriamanitra amin'ireo vanim-potoana telo ireo fa nahoana rehefa eona amin'Andriamanitra rehefa misy servisy ilaina amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mitondra foana tsisy mahazo mialamainy zany fa tsy maintsy milanja na izy na izy ny tepoka faharoa ao anatin'le tantara dia ozy Jesosy nilaza hoe sotroanareo rehetra ty divay ity ny rako izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka rehefa tonga Jesosy dia zao ozy izy fanambaran'ny bokin'ny Hebreo hoe ny rano zanak'omby lahy sy ny laveny mbatotrombovavy dia tsy mahadio ny fahotana fa fotsiny irery ihany rituel anaovana an'io zavatra io tahaka ny endrika ivelany ozy izy Davida rehefa niresaka hoe sambatra ny olona to tsisy mahay re nareo ngady voateraka dia sekta raha nandalo fiangonan-dehibe tokony mahay an'izany sambatra ny olona voasarona ny fahotany sambatra ny olona tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy ny asan'ny fanatitra dia tsy mamafa fahotana mandevina fahotana fa maninona manarona fahotana ty ny telefônina ko natao hoe manarona dia ao ihany izy fa mody atao ohatran'izao fotsiny dia ianao tsy mahita fa ozy ianao hoe tsy ao tsony izy fa ao ihany izy fa saromana fotsiny ihany voasarona ny fahotany fa mbola ao ihany izy dia ozy izy amin'ny bokin'ny Hebreo hoe ny laveno mbatotrombovavy sy ny rano sy lasy ny sisa rehetra ireo rituel rehetra nampanaovina ireo tsy misy mahadio ny fahotana apetraka amin'ny fanontaniana hoe ko raha tsy mahadio maninona ny atao fa maninona zany ny atao nefa tsy mahavita lizy akory dia mitovy amintsika ihany izay manasaza zanakitsika mamaky kaopy azy zanakao dia ina ny zavatra ataonao bedesinao izy kapohanao izy nga maverina le kaopy le fibedesana sy fikapohana kotsindao anontaniana fa maninona izy zany ny kapohana fa maninona izy mibedesina nefa tsy maverina le kaopy ny fibedesina sy fikapohana anazy fa maninona izy ny asaina mifona nefa ianao ihany tsy maintsy mbola vidy kaopy any mpivarotra fa tsy hoe makany mpivarotra izy efa mifona reto izanako ty mba me kaopy re izy fa jery ty maso nefa mipitrapitra kely efa nanaiky izy fa diso efa mibebaka teto anatrehako izy fa mba me kaopy tsy maintsy ianao ihany no mitady vola ary ianao ihany no mividy kaopy hosolon'ilay kaopy izay ny vakiny fa inona ny asan'ilay fifona n'ilay zanakao participation fa tsapahany tena fa tsy mety ny nataony fa ratsy ny nataony fa diso izy te takizay ihany koa le zanak'Israely
tsy misy impact amin'ny fahotana izy menakava ny zavatra zay ataony fa manao participation izy amin'izay ao anaty ao tsy maintsy mba mitandrina tsara hoe horipaka ihany ny omby atao mbala sy ny ondry atao mivala atao pahatra raha zao no mitoy ka aloha mitandrina ihany aloha mba miezaka ihany satria système ny testamenta taloha tena raharaha be mihitsy raha vao isy olona ohatra hoe maharatra dia tsy mahazo mikitika an'io raha io ianao fa maloto ianao raha vao maloto ianao dia efa miomakomana indray mitaditady fanatitra ny ambadimbadika any inona indray zany ny alefa ny ampisorona satria voaloto ny teny rehefa tonga fadimbolana ny vehivavy tapitra io fadimbolana io maloto tondra indray aloha atao amin'ny rahalamana tsoa fanatitra manokana momba zay rehefa tonga Jesosy dia zao ny zavatra nitranga sy ny zavatra niseho amin'izay ozy izy nisaotra masina ao am-bokin'ny Hebreo hoe tsy mahasasa tsy mahadio tsy mahalevona ny fahotana ila fenim-baditro mifavy sy ny ranjana kombla dia inona ny zavatra nitranga lay zanak'ondrin'Andriamanitra faminaniana inteny izay nambarany Jaona mpanao batisa iny ozy izy Jaona mpanao batisa vao nahitan'i Jesosy endro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao miverina kely tsika tamin'ny herinandro lasa mikasika alay toriteny mikasika ny zao tontolo zao tamin'ny herinandro isa tamin'ny larobia mikasika n'izao tontolo zao io le manambara indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao la izao tontolo zao tsy izao tontolo zao le monde fa la izao tontolo zao zasy ianao izay mino zay ny ambarany iny dia manaisotra ny fahotana dia rehefa tonga Jesosy dia zavatra be dia be no netiny tao anatin'ilay tontolo mpivavahana ilay zanak'ondrin'Andriamanitra amin'izay dia lasa izy no nanaiso ahoana le système ozy izy soratra masina milaza amin'ny Jaona toko 4:17 hoe raha misy tiao Jesosy dia ho tia azy aronina ao aminy izaho sy ny raika amin'ny vanim-potoana za amin'izay nandray ny fitiavan'i Kristy amin'ny vanim-potoana voakasiky ny asa-pamonjeny Kristy ao anatin'izany ianao dia efa afaka mieritreritra sady satria ho atsika manokana tsy mahalala an'le resaka sy tsy jiosy dia tsy mahafantatra ny avesatra zany zavatra zany fa ny jiosy dia niaina zany zavatra zany ary niresahany Jesosy mihitsy hoe ireto fariseo reto ange tsy mitondra na dia amin'ny akikeliny akory ary ny eta mavesatra izay ampitondrainy anyreto olona reto hoe fa sy ny sarja be dia be amin'izao fotoana iainantsika zao any am-piangonana ihany koa dia miverina ao anatina loi judaïque izay mamerina ny olona ao anatina karazana fanatitra be dia be ary be dia be ny olona tsy mety mivavaka intsony satria isaky mihetsika dia mahita karazana fanatitra foana ho tantarainy dadapasy ery aloha ery nisy fotoana izay nandeha nanao ina moa ny anarany ity vavaka tendrombohitra maraina miditra amin'ny 7 amin'ny 5:00 ny tapitra fa amandra-patapitra io fotoana io inenina mahita verse fanatitra le mpitarika eny aloha eny tonga ny amin'ny 4:00 namaky izy ny mpanjaka voalohany toko 7:12 zao vakeny tao ary tamin'ny ora farany izay efa hariva ny andro dia nanao fanatitra i Eli marina fa efa nanao fanatitra ianao hatrin'ny marain'ny andro fa io ny soratra masina fa rehefa nanao fanatitra i Eli nilatsaka avy any an-danitra ny afo raha lasy anabavy tianao ve hilatsaka ny fiainanao ny afo ozy tamin'ny vatiko ndao ody za tsy adalainao amin'izany za zany karazan'olona sasa za tsy rarahako mihitsy na isy anozona ary fa ndao ody taovy izay ozonao fa ndao ody mbola tsy ao le bus andehanana ody fa ndao andeha tongotra fa tsy rarahako fa tsy mijanona eto tsony ary ty vavaka tendrombohitra farany nataoko fa tamin'ny zanak'Israely ihany koa zany ihany koa zavatra nitranga zay ny teneniko anao hoe loi judaïque vaovao atsingevan'ny olona satria nahazo tombontsoa ny fahiny dia ozy ny ankehitriny fa nahoantsika no taraiky ny amin'izany zava-miafina lehibe izany fa alao hidirany ihany koa le izy dia lasa amin'izay vesarana eta mavesatra indray zany ny efa ny divandro Petera sy Paoly efa maniny ianareo no mbola mampitondra zany eta mavesatra zany any vahoaka an'Andriamanitra indray dia ampitondrainareo any karazan-javatra le endrika fotsiny samihafa
Fa ny anankiray ato amin'ny ankilany mahita karazam-panatitra be deabe, ny anankiray ato amin'ny andaniny mahita valopy isaky mihetsika imprimé. Misy pastera manatitra any foana dia mba te ahitanareo atao daholo ty système rehetra ity, tangozana vola, hitangozana n'izao karazan-javatra rehetrarehetra zao. Jesosy Kristy rehefa tonga, dia ozy izy laza za tsy tonga mba ho tompoina fa tonga mba ninona anompo. Anolotra ny haiko avitra isolomaro, tsy nisy fanatitra na iray ara nentina teo anatrehany, tsy nisy ondry na iray ara nentina teo anatrehany, tsy nisy osy na iray ara nentina teo anatrehany, tsy nisy vola na ny kely ary fa ny olona mame fotsiny amin'izao dia menany Jodasy le vola. Zany asehoko anao ina zany hoe Jesosy hoe tsy mahazo révélation mihitsy hoe mpangalatra nge ty caissier zareo ty trésorier ty. Fa nidikan'iny Jodasy no mena vola iny tena nampisehony mihitsy izy raraiko izay vola any nge meo anazy eo fotsiny dia izay anovany azy. Fa tsy ny vola zany tsisy dikany zany. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia toizako ilay resaka teo, raha misy tia aho izy dia ho tia azy ny raiko dia onona ho aminy izahay. Rehefa nandray ianao ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, rehefa tsapanao marina zany zava-bitany Jesosy ho anao zany, tsy tsapa amin'ity atodoty. Ty atodoty afaka miteny ty hoe mara zany ka nga mo zany diso e Jesosy nye maty ho atsika rehetra nahafatesany. Dia olona rehetra mahay Jaona 3:16 toy izao ny tiavan'Andriamanitra tontolo izao, menjana latoka mba tsy ho ve zay rehetra mino azy vanana amin'ny fiainana mandrakizay. Any États-Unis any zay alehanao rehetrarehetra misy soratra John 3:16 daholo, zay alehanao naiza naiza, karazana hira petraka daholo zany, fa ato daholo ny ahaizan'ny olona zany ny akamaroam-potoana. Fa zay rehetra nandray an'izany ary natsapa an'izany ao anatiny dia zay ny atao hoe Jesosy monina ao anaty. Ary rehefa Jesosy ny monina ao anaty dia Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotan'izao tontolo izao, Jesosy ilay fanatitra tsara indrindra, Jesosy ilay inona? Ka amin'ny vanim-potoana rehetrarehetra rehefa monina atao anatiko Jesosy dia miara-monina amin'izaho. Na eno tsara venona aloha. Miara-monina amin'ilay fanatitra tsara indrindra aho. Azonao ve ny dikan'izany? Ny dikan'izany hoe ianao miara-monina amin'ilay fanatitra tsara indrindra izany, tsy mila manao fanatitra intsony ianao. Amena. Zany ny dikan'io resaka io. Anatona an'Andriamanitra dia maninona? Efa miaraka amin'ilay fanatitra ako. Makaty am-piangonana ianao, miaraka amin'ilay fanatitra ianao. Zany mahatonga hoe rehefa tonga eto isika tsy mandany andro intsony tanisa fahotantsika ny ataontsika raharaha dia hitomany dia samy milanja vatokely avy any an-tranony any dia mipetraka eo aloha dia samy mandohalika eo ambonin'ny vatokely ny tsirairay avy mifona samy bebaka ny ranomaso. Tsy zany ny antony, satria maninona? Izaho efa milanja ilay fanatitra ankasitrahana. Za hoentiko mandendeha any anaty bus tsy mila manao rituel intsony kifombafomba mpivavahana maro isan-karazany. Fa hozy izy misoratra masina milaza manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsy amitahotra itsika. Misy olona diso lalina sy diso fihevitra dia mieritreritra fa ny nataony asa vita ny fiezahany. Ny fiezahany nanamasy tena manatona an'Andriamanitra satria ohatran'izao. Tanao toe-pon'ilay fariseo zany izay nataon'i Jesosy fanoharana. Ilay fariseo izay tonga nanatona ny te-polon'Andriamanitra dia hivavaka. Dia hozy izy ilay fariseo ny resaka hoe Andriamanitra ô. Tondra ny fanatitra n'io izy. Dia inona ny fanatitra netiny? Ny asa vitany, ny zavatra izay nataony, sy ny zavatra izay nitaterahany, ny fiezahany rehetrarehetra, misaotra anao ahozy izy. Fa za dia olona tsy mba ratsy, za dia olona tsy mandanga, za dia tsy mangalatra, za tsy mijangajanga, za mavita mifady indroa isan-kerinandro, za manao fanatitra karazan'izao sy karazan'izao. Zany no entiny, zany no fanamarinan-tena izay entiny. Rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy ny olona dia tsy hamarina intsony amin'ny asa, fa fahasoavana ny anamarina anazy. Inona ilay fahasoavana? Jesosy Kristy velona ao anatiny.
Dia raha manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy dia tsy manatona amin'ny tahotra na manatona amin'ny orooro na mitady anakaраman'Andriamanitra amin'ny karazana hetsika maro isan-karazany. Ilay fomba fisehony samihafa. Fa ny olona ny anatin'ny fosiny sainy ihany dia misy an'izany miafina ao anatiny ao. Mieritreritra izy fa rehefa mitondratondra zavatra betsabetsaka dia tena izy ny tena norma tsara. Mety tsara mihitsy ny zavatra izay ataony. Ary na misy zavatra tsy mety ary ataony, na misy zavatra ohatran'izao ary dia very fa voasarony ny fanaty, voasarony ny vola, voasarony ny fanomezana, nanome sonao ho an'ny fiangonana, nanome an'izao, tena mety kosa izany ka. Tena mendrika izany fihetsika izany. Na vita nina moa fototry ny vaditrano fiangonana, vita ny somatsara, vola be 50 millions, ohatran'izao nanaovana an'ity, tena mety izany ka. Jesosy irery ihany ny fanatitra ankasitrahana. Nomena ny vaditromby lahy sy ny laveny vaditromby vavy sy ny karazana fanatitra rehetrarehetra izay natao fahiny. Fa nisy fotoan'Andriamanitra amin'ny bokin'i Isaia ny laza amin'izay hoe makaloiloy ange ozy izy ny fofony laveny, fofony io zavatra doranareo anahy io. Satria maninona ianareo mitohy amin'ny fiainanareo ny fanatitra hoentinareo ihany. Makaloiloy azy zany. Any amin'ny bokin'ny mpaminany hafa any koa tsy aditiko na Amosa na iny izy laza zany. Mamparenina ny sofiko izy ny feoan'ny lokanganareo. Satria manina indray tonga indray ilay zanak'olombelona dia mieritreritra izy hoe Jehova hono nitoetra eo ambony fiderany Israely. Miderany Jehova hono amin'ny valia maneno sy ny kipantsona amin'ny karantsona sy ny valia torofolo sy sisa nangonina izy rehetra ny instrument complet. Zay zany ny ilain'Andriamanitra rahalahy 1, 2, 3, 4 lasa. Hoy Andriamanitra tsy azonareo mihitsy le resaka. Ny antony satria nanina nataondrareo fitaovana afahana manota permission de péché. Toy misy soratra eto zany hoe 5,000 ariary zay tratra mitifitra eto. Dia hozy izy zalahy ino 5,000. Raha 5,000 ny olana ty dia isaky mihetsika misy manome 5,000. Dia Andriamanitra tsy zany mihitsy ilay izy. Ary zay no zay no fahadisoana, tsy fahadisoana moa zany fa zay natao hoe nampalemy ny lalàna. Mipetraka ny lalàna. Fa le nofina hita fomba iodinana aminy dia mipehendry zareo le prix du péché dia nitifirany ny rindrina. Zay fandehany io. Dia nomena amin'izay ilay zanakalahy tokan'Andriamanitra. Dia tsy fahamendrehana intsony ny anatonana an'Andriamanitra fa ny fahamendrehan'i Jesosy Kristy. Tsara mivavaka maraina dia tsy mila mihirahira ny fahotako. Za tsy miteny akory ao anatin'izany hoe tokony edinedina foana isika. Vao manao fahadisoana dia Jesosy manadio atsika. Tsy manaiky fahotana mihitsy, tsy manaiky fahadisoana mihitsy fa dia izay foana ny excuse atolotra isaky mihetsika. Isaky misy fahadisoana dia misaotra ny tompo hoe misaotra fa saotra Jesosy fa ianao manadio fahotako. Ny fahadisoana amin'ny samy olombelona izay mandratra ny fon'olombelona dia mila ifamelana, mila ifanadiovana. Fa tsy samy miala any fotsiny fa rehefa nanao zavatra. Raha ohatra ka nindram-bola taman'olona ianao dia aveo ianao nibebaka ohatra zany hoe gentilisa be ianao tamin'ny 2021. Nindram-bola taman'olona ianao dia hitsoahanao foana ny tompom-bola. 2022 ianao nahazo famanginy Jesosy dia tsy mahazo miteny ianao hoe efa voavela ny eloko rehetrarehetra. Voasarona any amin'ny tontolo ara-panahy voavela ny elokao rehetrarehetra. Fa ny ratrapon'ny olona nindramanao vola iodinao fanisaka mihetsika iny, mila resahana iny, dia mila ifonana iny, dia mila ifanarahana iny hoe ahoana fomba atao mba hampatonga ny volanao tafaverina. Fa tsy ialana mody fanina fotsiny hoe Jesosy mamela ny eloko rehetra ka. Efa no amasininy io ny efa madio ny fa mila ifonana zany, tahaka izany ihany koa fangalaram-badin'olona. Fa sao dia samy miala fotsiny ihany ilay izy. Fa mila lamina zay rehetrarehetra ananantsika problema ao niveau fiarahamonina. Iverintsika ao anatin'ilay resaka. Rehefa naray ositsika teo hoe rehefa naray ny fitiavan'ny Kristy isika dia eo amin'izay ny fanatitra tokana hoentintsika. Maka ty am-piangonana ianao
dia fanontaniana fotsiny hoe naharay ve ianao sa tsy. Misy Jesosy velona ve ao anatinao? Misy ilay fanatitra velona ve? Fa raha misy ilay fanatitra velona ao anatinao, dia mahita an'Andriamanitra ianao. Fa raha tsy misy fanatitra velona ao anatinao, dia izy ilay Deutéronome 16:16 teo hoe tsy misy mahazo mahita ny tavako izany raha vao tsy mitondra fanatitra. Ny fanatitra ilain'Andriamanitra tsy vola. Fanatitra ilain'Andriamanitra tsy fananana. Fanatitra ilain'Andriamanitra tsy lokaloka, tsy hanao an'izao sy tsy hanao an'izao intsony. Ny fanatitra ilain'Andriamanitra tsy akanjo miendrika be. Fanatitra ilain'Andriamanitra tsy fialana amin'ny sigara sy ny toaka. Fanatitra ilain'Andriamanitra tsy karazan-javatra maro isan-karazany izay atao. Fa ny fanatitra ilain'Andriamanitra dia tsy misy ankasitrahana ankoatra ilay zanany lahatokana. Io irery ihany ny ankasitrahany rehefa miprezante an'io aminy ianao, aiza fanatitra ho Jehovah, ity ny fanatitra Andriamanitra. Dia tsy voasarona intsony ny fahotanao, fa nolevony ny tahaka ny fandevona zavona. Amen. Raha androany isy olona be da be ho avy ao anatrehan'Andriamanitra, izay natao hoe fitsanganana faharoa, fitsanganana ho amin'ny fahafatesana. Ny fitsanganana voalohany dia fitsanganana ny olona izay ho vonjena. Ozy izy ny fanambarana ny ambokiny Tesaloniana voalohany 4 hoe isika izay velona dia tsy elo lalana an'ireo izay mody mandry, fa izay maty ao amin'ny tompo no atsangana aloha izay vao isika izay velona ka mitoetra dia hiara-mandova aminy isika ary hiara-belona aminy mandrakizay. Misy ny fitsanganana voalohany, ireo olona izay ho vonjena, mitsangana amin'ny maty. Ny maty aloha no mitsangana, dia izay vao ny velona dia miara-mandova daholo. Dia rehefa miara-mandova dia miaraka amin'ny Kristy Jesosy miditra ny atao amin'ny atao hoe fampakaram-bady zanak'ondrin'Andriamanitra, dia ilay vadiny dia tsy inona fa ny fiangonana. Fa rehefa aveo amin'izay isy ireo olona izay maty tsisy an'i Kristy, dia ho atsangana maty izy ireo, dia ireo natao hoe olona ho tsaraina. Ozy ny Jaona 3 sy tadidiko ny 9 fahazonao vakiana izy ao, izay rehetra mino dia tsy homelohana, izay rehetra tsy mino dia efa voaheloka raha teo. Ny dikany hoe homelohana amin'ny teny Grika, izay teny fototra nanoratana ny testamenta vaovao, dia mitovy ny dikany hoe tsaraina sy melohana. Ny olona izay tsaraina dia melohana. Maninona? Teny Grika izay. Tsy tadidiko tsony ny verba ilazany anazy fa izay ilay izy. Zany hoe izay rehetra mino izy dia tsy ho tsaraina. Zany hoe rehefa ny Kristy ianao dia tsy tsaraina. Fa manatrika ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Dia ampakarina, asavadiny ny zanak'ondry, asavady ny Kristy ny fiangonana izany. Fa izay rehetra tsy mino dia ho vaovao tsara. Rehefa tonga amin'izay fitsanganana maty, dia hitsangana ireo olona izay tsy ao amin'ny Kristy ireo, dia hanomboka amin'izay izy hiady varotra ny tenany, hitondra ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra, dia hilaza hoe Andriamanitra fa ahoana izany hoe very, zara nanao an'izao, zara nanao an'izao, zara nanao an'izao. Boky Mateo 7:2 izy dia manambara le zavatra anankiray ao hoe maro no avy ao anatrehako Jesosy, dia ilaza hoe tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaray. Tanao izay le fanatitra, izay le verin'ny olona fa fanatitra izay. Tsy efa nanao asa maro tamin'ny anaranao va izay? Nanroka demini tamin'ny anaranao anie izay nanao an'ity hetsika rehetra ity nolaninay ho anao ny fanananay, ny fiainanay, zay tena nino, zay nanao an'izao, zay groupe de louange, zay mpihira, zay mpitendry, zay mpanao an'ity, zay tsy niraté an'izao, tamin'le hetsika ohatran'izao. Présenten'ny olona daholo le fanatitra rehetra izay nevery ny fanatony, every ny fahafahany mividy ny fiainana mandrakizay. Satria izay le esprit de l'Ancien Testament fisaina ny fanekena taloha. Izay mieritreritra fa rehefa mitondra an'ity zavatra ity dia voavela ny eloko. Fa tsy hananany kosa ao anatin'ny fiainany ilay fanatitra tokana izay ankasitrahan'Andriamanitra.
fanatitra tokana izay ankasitrahan'Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy. Dia isy olona koa hiteny hoe reto karazan'olona reto ange tsy nanao ratsy hatr'izay ny ainany. Fa tsy isy karazana olona fatapatatra ohatrohatran'izany ny saritsariny. Ozy ny olona rehefa miresaka mikasika ny Taolo. Izy rehetra amin'ny tsy isy nahita ny Taolo akory. Fa ozy izy milaza hoe ny Taolo razambe antsika dia nanana fahendrena hoe ny tainombo mivadika ary tsy isy mangalatra. Tainombo mivadika mba fantatrao fa tsy hainao izay fiainany tany atokantrano tany. Eo ianao no miseho azo inona moa ny anaran'ity izy? Mafantatra be eo hoe tena endry be tsisy tomika izany ny Taolo izany. Ny olombelona dia olombelona foana. Na ny Taolo izy na ny tsy Taolo. Eo anaty fisainana io dia ozy izy nisaotra masina any amin'ny Genesis toko fahaenina any hoe tsy toetra mandrakariva ao anatin'ny olona fanahiko fa amin'ny faniavany dia nofo ihany izy. Mania foana io olombelona io, mania sia foana io olombelona io. Na iveritsika hoe izy tena tsom-piainana be mihitsy, izy tena tsy sarotiny, izy tena manaotra, izy tena manaotra zao. Zay ny hita amin'ny masonao. Fa tsy hitanao ny ao anaty kokoany io, fa niketrika ao anatin'io saina io. Andriamanitra mahita ny zavatra rehetrarehetra. Tsisy mamarina mihitsy ny olombelona eo anatrehan'Andriamanitra na ny kely ary. Iady varotra ireo olona ireo. Dia tanteraka amin'izay ilay teny tsy misy miafina izay tsy aseho, takona izay tsy ho hita. Ho aseho eo aminy amin'izay ny fahamarinana rehetra. Ianao milaza fa nanao an'izao, ianao milaza fa nanao an'izao ary ahoana ny amin'ity zavatra ity. So iverinao fa tsisy nahita ilay zavatra miafina tao anaty fisainanao. Ilay nijerenao teo ambony fandriana iny, ianao ilay nijery plafond iny, nisy anjely nahita inge iny ary nanoratra an'ilay zavatra e. Mangaina eo ary mahita an'izay ny hafa aloha tsy hiteny fa sao dia hidiran-doza fa nampiny etiko. Izay tana mari-tena rehetra mifanatitra vitany. Fanatitra tokana irery ihany. Ilay nivakiantsika Hebreo toko 10:4 teo. Fanatitra iray ihany natanterahana an'izay rehetra ho amasinina. Raha ao amin'ny Kristy Jesosy ny olona iray dia manana ny fanatitra tokana izy izay mahatateraka azy eo anatrehan'Andriamanitra. Maha-parfait an'izay ho amasinina. Ary tsy vitany parfait izy fa masina. I tsara parfait ve? Tsy anaran'olona zany a? I tsara parfait ve? I tsara olo masina ve? Tsia. Kristiny manamarina azy. Izany anameloko. Tsia. Kristiny efa maty sady nitsangana tamin'ny maty ary mifona ho atsika rehetra. Petraka eo tanana kavanan'Andriamanitra. Tsy lavitra ny famaranantsika. Isika rehefa ao amin'ny Kristy dia manana fanatitra velona ao anatintsika. Tsy izay ataoko izay tsy ataoko intsony ny fanatitra. Fa ilay velona atao anatika eo fanatitra. Any an-tokotany mandehandeha any dia olona afaka miandry tsara ny fiavian'i Kristy. Raha sitrapontsika rehetrarehetra dia etontsika mirale Ave Jesosy io. Maranatha, tonga dia nanjavona daholo. Alleluia. Mahafinaritra re zany, mampangoritsina re zany. Mety zany, mety. Mahafinaritra ery zany. Fa rehefa manana n'ilay fanatitra ianao velona ao anatinao, na tsy mieritreritra Jesosy ary ianao averiko izay zavatra satria tsika manana fisainana ohatran'izany. Tsika zany mieritreritra hoe rehefa mieritreritra Jesosy ianao dia amin'iny ianao tena mendrika be, tsy mendrika izany ianao e. Na vita alim-bavaka iny ary ianao tena ohatry ny heninao mihitsy hoe mifoka rivotra voamaraina ianao dia mitraversa ny orona raha teo koa moa ilay rivotra mangatsiaka iny. Ohatry ny hoe mahasambatra izany ilay voavonjy ah. Tsisy idirany amin'ny voavonjy amin'ilay rivotra. Fa tsika manana imagination enjana be zay. Ohatry ny hoe voavonjy izany rehefa mangatsiaka tsara ny anaty orona sy ny anaty sinus rehetrarehetra ny tena zany atao hoe mitroka fofinaina voavonjy. Fa rehefa ao anatiko lay zanak'Andriamanitra na tsy nieritreritra an' Jesosy ary mialohan'ilay 2 segondra atongavany dia efa ao anatiko lay fanatitra ny kasitrahana. Azonao 420 ora amin'ny 420 ora isa-segondra ao izy velona ao anatiko izy vonona tahaka n'ilay billet na avion efa vonona. Tsisy olona ho any an-dafy zany indrindrindrindra ka malagasy ray malagasy reny ka hoe tsy hitana le amin'ny billet d'avion sy ny passeport tena
loza tsy roa amantany zany efa nareo ve gasy sa tsy gasy ohatra manimba kolotsainy zany azamy malagasy zany ho any andafy raha amin'ny 6 alina ny avion miainga amin'ny 3 zany dia efa mipetrapetraka amin'ny sonanina tsara eo Ivato miandro vanim-potoana tsisy malagasy zany mihitsy hoe mbola hijery fripy amin'ny 3 nefa ho any andafy amin'ny 6 tsy possible tsy kolotsaina malagasy zany fa ny kolotsaina malagasy efa tonga daholo tantinina tonton bebe avy any ambanivohitra ary natsona nafatratra ao anatina tôbilina anankiray 7 place 14 ny olona ao anatiny hoentina daholo ny fianakaviana rehetrarehetra dia ho any andafy zay ny kolotsaina malagasy zay dia tahaka izay ihany koa tsika hiatrika ny fiavian'i Kristy efa ao anaty efa vonona na ao amin'ny dosy ary ianao efa vonona na miasa ianao efa vonona avy nijery tele ianao efa vonona fa tsy mandeha ny tele piana iaho fona Jesosy aho eto amarina mafy fa rehefa velona ao anatintsika Kristy rehefa nandray ny famonjen'i Kristy sy dia nandray ilay fanatitra ankasitrana hiditra fahatelo amin'izay tsika ozy izy ny Romana 12 tsy vakitsika tsy ny fefahintsika rehetrarehetra tsenjera andiny voalohany ko amin'izany ry rahalahy sy ny faharoa mangataka aminareo noho ny amin'ny famindram-pona Andriamanitra mba ho atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ho ataonareo zany ary aza manaraka fanao zao tontolo zao fa miovavy fanavozana ny saina mataranareo sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady ankasitrahana no marina vita lay fanatitra amin'izay voarainao soamantsara ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy velona ao anatinao Kristy fanatitra velona dia inona amin'izay ny ataonao tsy hipetrapetraka fotsiny eto amin'izao tontolo zao hiandro fiaven'ny tompo hifaly satria voavonjy hirahirana izay tsy fantatro rehetrarehetra sy hamonjy fotoam-bavaka fa ozy izy misoratra masina milaza atolory amin'izay ny tenanareo fanatitra velona tsy fanatitra velona mba hahafahana mamonjy anareo intsony ny asa fanomponao zay matsy le fanatitra izay lazainao asa fanompona amin'izay fietsehana amin'izay fanatanterahana ny asan'i Kristy Jesosy fanohizana ny asan'i Jesosy dia tsisy hifandraisany intsony amin'ny famonjena anao zay ny problema le olona atao amin'ny Matthieu 7:22 teo meloha izy dia laza hoe tsy izay manao amiko tompotompoko no hiditra fanjakalanitra fa izay manao sitrapony ndraiky aza vany an-danitra fa izao dia avy eo izy manohy amin'izay fa maro no avy ao anatrehako amin'izany fotoana zany dia ilaza hoe inona ny zavatra nataon'izy menakafy tonga izy dia nepita ny Romanina 12 dia lasa izy nanao etsiketsika be dia be dia lasa izy nanao karazana asa be dia be dia niveriny fa inony fanatitra izay ankasitran'Andriamanitra tsia zany lalana sy fahamarinana ny fiainana tsy misy makany amin'iray raha tsy amin'ny alalako zany fanatitra ultime Jesosy Kristy irery ihany ny fanatitra faratapony tsisy fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra mialohan'i Jesosy zao ny fanambarana ny boky Genesis ihany rehefa nanao fanatitra i Kaina sy Abela zao ny tenan'Andriamanitra ary tsy tadidiko voalohany Abela ary Abela mba amin'ny fanatiny dia nankasitrahan'Andriamanitra fa i Kaina mba amin'ny fanatiny kosa dia tsy nankasitrahan'Andriamanitra i Abela ny nankasitrahana aloha dia ny fanatitra rehefa aveo tsy fanatitra ny mialoha lalana dia faly Andriamanitra tsy mila niny zavatra iny any Jehovah ny tany sy izay rehetra ho aminy tsisy ninina azonao entina eo anatrehan'Andriamanitra ka hifalian'ny fony sy ampiravoravo azy fa i Abela nankasitrahana aloha raha zasenao zany dia ohatra zao le sarisary ao anatin'ilay izy hoe tsy lay asa izay ataontsika asa fanompona izay ataontsika no melo lalana fa isika aloha inona lay isika ankasitrahana ankasitrahana ianao rehefa ao anatinao ilay fanatitra ultime ilay fanatitra tokana ilay fanatitra masina ilay fanatitra tokana izay ankasitrahan'Andriamanitra zay ianao ankasitrahana ianao totra be zany resaka izany misy Jesosy ve ao anatinao eny ny valiny ankasitrahana ianao tsy ny valiny tsy ankasitrahana ianao vita zay zavatra zay hoe misy Jesosy ao anatinao ankasitrahana ianao lasa amin'izay ianao manao asa fanompona lasa ianao manao fanompona ny olona masina
Zany ankasitran'Andriamanitra mila fantatritsika kely zay zavatra hoe ohatrany ahoana fa misy avo ao amin'ny Kristy mantsy misy zavatra misy niveau ao. Fa tsy hoe lasa ianao raha ohatra natsoinao amin'izay moa ianao tsy maninona andeha nangana fikambanana anankiray manokana iahin'ny 4 ohatra na andeha iahin'ny zaza kamboty na iaro ny zoan'ny ankizy tsy ampy-taona na tsy fantatro. Raha zay no zavatra petraka ny tompo amponao azonao antoka hoe zay dia ataovy ilay izy. Fa ny priorité ao amin'Andriamanitra dia ny zanany. Jesosy rehefa mivavaka ao amin'ny bokin'ny Jaona 7:10 hoe za ray tsy mangataka aminao an'izao tontolo izao fa ho an'ny reto izay nomena ao aho. Dia iza no nomena? Isika zanak'Andriamanitra. Dia lasa amin'izay rehefa atao anatiko velona atao anatiko ilay fanatitra ankasitrahana dia lasa manompo amin'izay mitady ny zanak'Andriamanitra sy mitady izay hasoa iankonan'Andriamanitra. Dia hozy izy sotra masina milaza hoe atolorin'ny tenanareo fanatitra velona amin'izay masina ankasitrahana. Iny zany fanatitra velona masina ankasitrahana zany ilay fitondran-tena amin'izay regularisena ahitsy. Azonao fanatitra velona dia masina dia ankasitrahana. Mialoha fanatitra velona masina ankasitrahana misy Jesosy Kristy ilay fanatitra tena izy aloha tafiditra. Azonao tsy tonga dia le hetsika hoe za tsy hanao an'izao tsony, andeha hanao anitsy, andeha hanao an'ny roa, indro nerako avy efatreny zay rehetra azoko tamin'ny fanambakana hozy izy Zakaiosy. Tsy tonga Zakaiosy dia nanao an'izany hoe mialohan'ny hahatongavan'i Jesosy dia aloha hanao préparation tsara tsika. Tonga dia ataoko daholo aloha tsy dia ataoko daholo. Fa niditra aloha Jesosy. Azonao ilay etapy? Niditra tao an-tokantranony aloha Jesosy. Rehefa niditra Jesosy dia resaka tamin'ny Zakaiosy ohatra zao fanjakany lanitra. Faly Zakaiosy voaray no famonjena. Lasa amin'izay izy nanolotra ny tena no fanatitra velona masina ankasitrahan'Andriamanitra. Fa tsy tonga dia ny epita ilay sary. Dia tahak'izay ihany koa isika nandray ny famonjentsika velao anatsika ilay fanatitra Andriamanitra. Manolora ny tenanao fanatitra ankasitrahana amin'izay. Mitondra-tena tsara mifanaraka amin'ny filazantsara. Amen. Mandeha anaraka sitrapon'Andriamanitra itsy ny aktivité rehetra, ny zavatra rehetra ataonao ny fiainanao ao an-tokantrano, ny fifandraisanareo mivady, amboarina amin'izay rehefa partiran'izay. Amen. Zay le hoe ikaina mba amin'ny fanatiny, iabela mba amin'ny fanatiny nankasitrahan'Andriamanitra, iabela aloha dia nitondra fanatitra amin'izay iabela rehefa avy eo. Azonao ilay izy? Fa tsy hoe fanatitra abela mba amin'ny abela nankasitrahan'Andriamanitra. Vadiko zany. Fa iabela aloha. Zay vao fanatiny. Isika aloha nandray fanatitr'Andriamanitra. Zay le hoe mandray izay nomeny aloha dia zay vao manolotra amin'izay. Amen. Dia rehefa vita izay dia zao amin'izay hozy atolorin'ny tenanareo fanatitra velona masina. Sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy amin'izay. Mety ho ataonareo zany. Araza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miovany fanavozana ny saina. Alalanareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Manaova amin'izay fanompom-panahy. Manaova amin'izay fanompom-panahy. Aoko ho fitaovana amin'izay ianao. Aoko ho fitaovana amin'izay ianao. Na amin'ny alalan'ny fitondran-tena, na amin'ny alalan'ny fijoroana ny vavolombelona, na amin'ny alalan'ny fizaranao kely fotsiny ary. Rehefa mba tonga ny tanàna mba resaon'ny olona izay voarainao. Izy Jesosy niresaka tamin'ilay olona demoniaka izay délivré. Hozy izy ilay demoniaka anaraka anao anaiza le anao sy Jesosy tamina aza manaraka azany. Tanatenenao amin'ny olona izay efa nataon'ny tompo taminao. Dia lasa izy nakany tanàna dia nitantara sy niresaka tsotra izy an'izany zavatra. Sasenao ihany koa vita ny toeran'ny famonjena dia mila manolotra ny tenantsika amin'izay isika mba ho ampiasain'Andriamanitra. Hozy ny Korintana 2:9 mikasika ny mponina tany Makedonia hoe fa tsy arak'izay nieritreretinay hozy izy nataon'ny Makedoniana fa natolony ho an'ny tompo aloha ny tenany dia izay vao ho aninay ihany koa. Ina moa tika zavatra izany? Nandray ny filazantsara ny Makedoniana dia voaray ny filazantsara tsy nijanona teo izy. Fa hozy izy aloako izay mba hanasony hafa. Alao izay mba hanasony hafa. Izay ny antom-pahavelomantsika.
en 3 étapes le afatra teo anjaranao no miteny mijery ny positionanao le karazan'olona mbola mitondra fanatitra ve anao manao rakitra tsika manao karazana asa itsika tenenintsika hoe milanzao fa reny rehetra reny tsy mamarina anao reny tsisy idirany reny tsisy comptabilité any an-danitra manisa ny vola nomenao mihitsiny tsisy an'izany ihany fa aza mieritreritra an'izany zavatra zany fa zay omenao dia hany fotsiny iny ianao zany ao anatin'le izy dia mila mijery ao anatinao ny liberté zany liberté zay omeny Kristy atsika libre tsara mihitsy tsika libre efa payé ny Kristy ny zavatra rehetra payé tout est payé fa anjaranao fotsiny sisa aveo hoe za komba te hitondra ny anjarako rehefa aveo amen za komba te hitondra za komba te handray anjara tovy foana système filazantsara na anao tsika na tsy anao vitan'ny azy hovonjy foana ireo fa anjaranao fotsiny mandinika ny fiainanao za ve hijanona fotsiny amin'izao zany ianao fotsiny tsy mandroso ao anatin'le izy za raha voavela ny eloko dia voavela voadio ny fahotako dia voadio fa raha ohatra ka tsy manatona n'ilay olona izay manana lahelo amiko dia miresaka aminy dia tsy mandroso azonao ve ilay izy ny ampopoko foana ny ampopoko ny fieverantenako zavatra foana fieverantenako zavatra fa ny ampopoko sy ny fieverantenako zavatra tsy avery any amin'ny elo fa Jesosy fanatitra velona iny no amonjena fa lasa eto ambonin'ny tany olona faible lasa eto ambonin'ny tany olona tsy mandroso fa rehefa manapa-kevitra mitondra ny anjarako dia manao an'le izy dia mandroso dia takan'izay ihany koa rehefa manapa-kevitra ianao hitondra ny anjara fanatitra ao dia ny fanompona ny olona masina ihany koa ny fanasoavana ny hafa dia mandroso ianao zay fandeha afaka isika dia samy jeriny tenany ao anatin'izay aiza ho aiza ny toerana misy aho efa naray an'le fanatitra ultime ve ianao faratapony kay nydika le ultime fanatitra faratapony fanatitra tokana izay nomen'Andriamanitra raha mbola tsy naray ianao androany dia miresa amin'ny tompo tahaka izany firesako zany Jesosy io tsy mbola voaraiko zany mbola tsy henoko zany mamindra-fo amiko ianao mamindra-fo amiko fa te hatsapan'izany raha efa naray ianao so dia naray dia nijanona mipetraka teo manamary-tena fotsiny fa efa fotoana anolorantsika ny tenantsika kosa izao ho fanatitra velona sy ankasitrahana araka hitsangantsika dia hivavaka resaka amin'ny tompo ankehitriny raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto